Tamin'ny alalan'ny fandraisana ny Afi-Tsimatiny nanamariana ny alin'ny fifoazana ndraisana ny taom-baovao malagasy no tanterahina tetsy amin'ny kianjan'ny Kanto Mahamasina. Zava-dehibe ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho fanomezan-danja ny kolontsaina sy ny anehoana ny maha-malagasy raha ny fanazavana. Raha hifaly amin'ny hoe mahatratra ny taona ny taom-baovao malagasy dia izay no nahatondiako aty. Efa fandroana izao. Fandroana. Indroa. Gasy ny tena dia mankalaza ny taom-baovao. Be da be mamparitadritaka izay. Izy izay zao dia tatitra ny Afi-Tsimatiny hatrany mba hoe mitazona an'ilay fomba avy hatramin'izay zany. Zahay mianakavy ao an-trano, aka Afi-Tsimatiny ny andehanana anay aty. Mba mandala amin'ny fomban-draza anay dia izay ny angalanay ilay Afi-Tsimatiny. Anomboka tamin'ny 5 zay ny tety. Mbola tsy fantatra fa mety zatra-parenany andro ngamba na mbola tsy fahitsaiko, mbola arakaraka. Mahatsiaro fa zava-dehibe loatra amin'ny malagasy ny faran'ny taona tahaka an'izao anaovana ny tsy mandrimandry izay rahana mifaly sy mikorana. Dia izay zany no antony tsy hoe mandany fotoana fa mitotorebika sy mifaly miaraka amin'ny malagasy. Nomanina zany maro, misy ny fitafy malagasy dia ihany koa moa ireo zavatra maro araky ny fotoana moa zany dia efa nomanina hoe ho aty dia misy ny akora izay nampiasaina zany amin'izay maha-malagasy izay hiatrehana ny fidiovana sy ny rehetra dia tatak'izay zany. Nefa amin'izao taom-baovao zao dia manentana antsika malagasy mba hivotanteraka ny maha-malagasy antsika satria izay tiany tanindrazany dia mipetraka ny maha izy azy ny firenena. Ito androany alina sy rahampitso ny fankalazana ny fanamariana ny taom-baovao malagasy itsy amin'ny kianjan'ny Kanto Mahamasina.